Affaire tany zany dia le olona mery mihinana mamy, surtout ny ankizy zany le rehefa fetifety indrindra tokony hoe forcena mihitsy ara hihinana an'le affaire tany satria sady manala an'le mamy amin'ny vatany no ohatran'ny hoe mampatanjaka azy konkoa amin'ny fahasalamany koa fanafody kohaka. Ohatra zao hoe zazako-kohaka lava tsy mety afaka kohaka reny dia maka eraky ny vera dia sy natately eraky ny sotro lehibe dia iny mena sotrony. Andrava sarotra ny tena fanafody fady aingana indrindra. Mba sarotra izy tsy azo ampandalovo-mavo. Ny tambavy ny efficace konkoa surtout anatin'ny grippe zao dia mampiasa zay eucalyptus kininina fotsy, ravitsara, ravim-boasary, romba. Reo zao tenehana ampangotrahana. Isy tsy atahorana. Zay zany maha hoe voajanahary anazy naturel tsy trotron'le hoe poudre zavatra mifangaro reny fa izy mbola zava-maniry naturel. Berberika ny anaran'ity na pissenlit dia atao amin'ny rano 2 litre sy tapany ny fakany iray. Fanafodina vavony dia kansera dia aty dia manadura. Mahazatra antsika malagasy matsatra amin'izay ny fisotroana dité dia ny misotrosotro tambavy kely eny amoron-dalana eny dia izy ireny mety misy fiantraikany tokoa eo amin'ny fahasalamana na dia eo ara le zava-tsy hoentiny mety misy zava-tsy hoentiny koa fa izy mbola brut be zany dia tsy fantatritsika le dose hoe ohatran'izy afatra tena ilain'ny vatana misy dose toxique koa mantsy izy ireny dia le dose thérapeutique zany tena problème amin'iny fisotroana tambavy izy mbola brut be iny. Traikany amin'ny fandevonana-kanina moa zany amin'ny lalan-kanina mety koa hoe any amin'ny vo sy ny sisa misotron'ireny mandeha ngamba misy mahasotra hoe mangidy mety hoe tsy dia anina fa raha hoe misotro matetika tsy dia tsara loatra. Zay ny antony anatonana zany hoe aleo manantona inona moa zany toerana efa manana an'ireny produit ireny ary fomba zany.